baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana trano no ionako aminao ary anonako ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Miarabanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mianatra momba ny drafim-panavotana nasehon'ireo fitaovana nampiasaina tao amin'ny taberna kely moa isika. Ka dia asaiko hatrany ianao mba holiana ary meteza ianao mba hangilatsofina. Mialohan'izay dia tsara hatrany ny anakinantsika ho eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka ny fiara-mianatra ny soratra masina. Ivavaka isika. Renezay an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Ilay Jesosy Kristy efa nanolotra ny ainy ho faty hamonjy anay, tianay tanteraka izy. Zava-dehibe aminay ny fanavotany anay. Koa dia isaorana ankasitrana tanteraka fa tsy misy fetra, sarotra mihitsy ny andrefy izany. Mankasitraka tompo. Hanohy indray izay androany ary aoka mba ny fanahinao no ampiteny, anositra molotro ary anomana amin'ny fony izay mpiaino mba tsy ho verimaina izay ianarana eto. Fa tena ho tadidy ary tena ho fiainanay tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, miaraka amin'ny famelana ny elokay. Amen. Hitantsika teo aloha ireo fanaka vitsivitsy momba ny fitoerana masina, dia ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Raha te hijery andininy ianao mahakasika an'izay, dia ao amin'ny Hebreo 7:1-2 azonao vakiana izany. Hebreo 7:1-2. Fa amin'ity manaraka ty kosa indray no andinintsika ny fanaka anankiray. Voalaza an'io Hebreo 7:4 na dia tsy izy rehetra aza aloha satria tery ihany ny fotoana, voafetra be izany, dia tsy inona izany fa ny lovia volamena na ny alitara fandoroana didikazo manitra izay niaraka tamin'ny fiaran'ny fanekena. Nisy ny vilany volamena, ny toeramana ary ny tena ny tsimokiarona. Araka ny fanazavana tany aloha, dia misy fandraisana amin'ny drafim-panavotana avokoa izy ireo. Na ny hevitra fonosiny izany, na ny anjara asany eo amin'ny taberna kely. Andriamanitra izany dia tsy manaonao foana. Izany no Andriamanitra amin'ny Baiboly, fa tena misy dikany, misy heviny avokoa ny zavatra rehetra nasainy natao. Maneho an-tsary ny dingana sy ireo tsy maintsy atao eo amin'ny drafim-panavotana antsika olombelona taranaka lavo avokoa izany rehetrarehetra. Ny alitara fandoroana didikazo manitra, eo ambonin'izany no anaterana ny didikazo manitra izay endriky mivavaka sandratry ny olo-masina ho fanatitra. Ny Salamo 112 ny 2. Salamo 112 dia zao no lazainy eo. Aoka hankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didikazo manitra ny fivavako. Toy ny didikazo manitra eo anatrehan'Andriamanitra izany io fivavakintsika io rehefa akasitrana. Ny Apokalipsy 5:5 moa dia miresaka toy izao. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 dia ny ankoka teo anatrehany zanak'ondry. Sady
samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Asehony ditin-kazo manitra zany ny vavaka ataon'ny olo-masina eto. Hitanao amin'izany fa tahaka ny tsy maintsy nampiasana ny ditin-kazo manitra atao amin'ny fitoerana masina tetỳ an-tany fahiny tamin'ny andro zanak'Israely ihany no tsy maintsy anandrantantsika vavaka mandrakariva ao amin'Andriamanitra. Hoy mantsy ny voalazan'ny Lioka 2:9-30 manao hoe Lioka 2:9-30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra zany zavatra ho avy izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona, zany hoe tsy indray mandeha na indroa ihany, fa tsy misy fitsarany mihitsy ny fanandratantsika vavaka ho amin'Andriamanitra. Marina ny voalazan'ny Tesalonianina 2:5-7. Miresaka toy izao io Tesalonianina 2:5-7 mivavaha ka aza mitsatra. Ilay hoe tsy mitsatra eto dia tsy midika akory fa ioka eo foana ianao mandritry ny andro na anonona tonom-bavaka lavabe, fa ny tiany olazaina dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no tokony tsy ho tapaka mihitsy na inona manoloana na atrentsika, ary tsy hoe rehefa tsy mivaly eo na tsy aingana ny valim-bavaka fa maharitra dia ho kivy na hitsahatra mihitsy. Tokony hitohy vavaka ampinoana hatrany hatrany sika ka tsy ho kivy mandra-pivaly ny fivavahantsika avy amin'Andriamanitra. Raha momba mivavaka moa dia efa nampianatra Jesosy Kristy hoe raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaroany teniny no ienoana azy. Zay voalaza Matteo 4:4-7. Indrindra moa amin'izao andro farany mbola maho amin'ny hevitra masina indrindra an Jesosy ao an-danitra ao zao dia tokony hanandratra vavaka mandrakariva isika. Ny vavaka mantsy ny fomba anankiray andoharantsika ho eo amin'Andriamanitra ny ao am-pontsika no sady fiarovana antsika amin'ny fahotana ihany koa. Azonao vakiana ny Matteo 2:9-7. Matteo 2:9-7. Toy izao fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Hitanao amin'izany fa fiarovana zany io vavaka io. I Daniela mpaminany dia nanao zava-dehibe sy antondra mihitsy ny mivavaka. Azonao vakiana zany ao amin'ny Daniela 9:1-12 dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Koa tsy magaga raha nahomby tokoa izy nandritra amin'ny fiainana ary nanana tombony mihoatra noho ny namany rehetra tao an-dapa, indrindra moa raha nitata amin'ireo jentilisa mpanompo sampy na dia ny teny sy nanome toky aza Jesosy. Fa mangatady omena nareo araka ny voalazan'ny Lioka 1:7-10. Zany hoe zay rehetra mivavaka no mazo manantena valim-bavaka avokoa, dia tsarovy kosa fa maro no mihevitra ho ara-dalàna ny tsy maintsy ienon'Andriamanitra angavavaka ataony. Nefa izy kosa dia tsy miezaka mihitsy ny sahirana kely akory mba hiaino an'ilay mpiaino vavaka. Ianao mivavaka io zany tsy hoe ianao foana ny tokony ho ienon'Andriamanitra, fa ianao tokony hiaino izay lazain'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ianao dia mivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha ianao no manantena fa iainanao foana ilay mpiaino vavaka, tsy avy hatrany ny valiny. Ny Abakoka 2:1 dia mampianatra antsika fa tokony iaino azy aloha isika
ary avy eo vao mangataka aminy. Zany hoe ny vavaka ataontsika zany de vavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra na koa tsy mifanohitra amin'izay lazainy mihitsy. Lazaiko miadana tsara lizy. Ao amin'ny Jaona 1:5-4 no milaza an'izay ary tsy maintsy atao ampinoana izany. Marka 1:2-4. Tsarovy ny nanjoan'ny Nadaba sy Abihu fa namono azy ny fanateran'ny vavaka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nomery 2:20. Alan'Andriamanitra ny mpivavaka manentsy tsofina tsy iaino lalàny. Zay mivoalaza ny Oabolana 20:7. Magaga ihany manko ny asain'ny olona sasany amin'ny fiorakorana lava amin'ity hoe mandrava didy folo ty. Tsy ilaina tsony ny tandrina ny lalàn'Andriamanitra kanefa sarotiny amin'izany didiny zany Jehova ary indraindray aza de lasa saina mihitsy ny tena mandinika hoe iza ary zany no mamaly ny vavaka ren'olona reny. Ahoana moa tsy lasa saina ny tena satria Jehova de efa tezitra ary ilay lovia volamena misy ditin-kazo manitra sary ny vavaka kasitran'Andriamanitra no ivadika lovia volamena 7 feno loza ho an'ireo izay manimbazimba ny lalàny amin'ny andro farany. Apokalipsy 15:7. Apokalipsy 15:7. Koa zava-dehibe amin'izao tantara-pamonjena izao ny fivavahana. Koa tsy tokony hanao antsirambina isika. Tsy manova ny sitrapon'Andriamanitra akory ny vavaka ataontsika fa miteraka fiovana kosa amin'ny fifandraisantsika aminy mba hahazoantsika ny fitahian'ny lanitra. Koa amaranako azy de izao. Ho an'i Jehova irery any, ho an'ilay Jesosy irery any, ny ditin-kazo manitra araka ny baikony. Exodosy 3:7-7. Toy ny milaza amintsika zany fa tsy misy na iza azontsika hanandratana fivavahana ka afaka maly ny vavaka antsika, na olo masina io, na i Maria Virginy, na razana, na vato sy hazo, afa-tsy Jehova irery any. Zay nge mivoalaza ny Salamo 7:7. Io ditin-kazo manitra io aza de tsy maintsy nasiana sira. Ny sira zay tandindy ny fanadiovana sy ny fanamasinana izany. Isika kristianina ny fanasina. Matteo 5:17. Koa rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika kristianina ka tsy mivavaka aminy de lasa matsatso na lasa fombafomba ivelany sisa ny fanompoam-pivavahana ary ny heviny sy ny dikan'izany aza de tsy fantantsika akory. Tena tereny fotoana isika tsy maintsy farana aloha ny makasika an'iny ho tohizantsika aoriana indray. Fa tadidio hatrany tokony vavaka mandrakariva isika. Ialao ny fomba fivavaka jentilisa manao vavaka lava reny kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao mivavaka zany tsy hoe ianao ihany no henon'Andriamanitra fa mba ianoy aloha Andriamanitra alohan'ny vavahanao sy angatanao de mivavaha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hatreo indray ny fiarako aminao amin'ity an'ity. Koa dia mametraka ny mandra-pitafa mandra-piaona eto amin'ity onjam-peo ity indray ny namanao ry Sarandrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?